saika ny fiotsahan'ny rindrim-bato no anisan'ny maro amin'ireo tranga izay sahan'ny mpamonjy voany tao anatin'ny fiandohan'ny vanim-potoanan'ny fahavaratra teto Andrenivohitra. Tranga iray hita amin'izany ohatra ity Tetsy Andohalo ity. Ny fiotsahan'ny rindrim-bato no isan'ny maro anisa amin'ny voany amin'izao amin'izao vanim-potoanan'ny fahavaratra sy vanim-potoanan'ny rivo-doza izao, araka nambarany teo anivo ny sampana mpamonjy voany. Isany amin'izany ny rindrim-bato teto amin'ny katedraly katolika Andohalo izay nanaova ny sampana mpamonjy voana fandraisana andraikitra ho fisorohana ny fianjarany sy ho fisorohana ihany koa ny faharatrany olona monina amin'ny toerana iva manakaiky ity rindrim-bato ity. Androany zany le rarivato nijery eto amin'ny kara eto Andohalo eto akaiky katedraly. Izy io zany de vokatry le orana be iny de le fivoahan'le raha moa zany tsy de araky ny hoe tokony nisy lalana zany de votery eo amin'le rarivato izy tambogna de nanosika le rarivato. Raha ka le rarivato de fentrano ry ambany ery. Kanefa tsy maintsy mandraina ndraiky mipompe amin'ny fanalana le vato tsy nikidina akany de miasaoro zareo amin'izao fotoana izao zany mampakatra an'le rarivato rehetrarehetra ao ambany ao. Tokony hisoroka avy hatrany ireo zavatra ina itera-doza ny olom-pirenena tsirairay amin'izao vanim-potoana ny fahavaratra izao araka ny fanentanana nataony teo anivo ny sampana mpamonjy voany. Fotoam-pahavaratra izao de ny fanentanana ny mponin'Antananarivo amin'le hoe tokony ho mailo zany anisan'izany ny hazo lavabe zao akaiky ny tokony tapahana, ny trano efa tranainy ireny izay efa misy mivava tokony alana na misy réparation malaky de ny rarivato moa mpandresantsika teo ary indrindrindra koa fandehanan-drano le fivoahan-drano amin'ny toerany ireny ny tena mazana miteraka loza fa zao de efa manamboatra ny fivoahan-drano zany izy mitoerana amin'ireny rano mitangorony ireny. Raha misy tranga mampanahy de tokony antso avy hatrany ny tompony andraikitra ny olom-pirenena amin'ny alalan'ny antso an-tarobia 18 na ny 118.